Nisitaka ny dinga ho an'ny fampiavana-pirenena ny filoha roa Zafy Albert sy Andry Rajoelina sy nandefa solotena ho any amin'ny faritra izy ireo tamin'ity androany ity. Momba ny antony sy fandraisana anjara ho amin'ny profesora Zafy Albert dia nametra-panontaniana momba ny fidinana eny amin'ny faritra manoloana ny fisian'ny FFM ary takiny ny fijoroany ny CNR. Mitaky ny fanajana ny 9/7/20 amin'ny lalam-panorenana kosa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Tsy ampandringa ny fidinana any amin'ny faritra ve ny fistahan'ny filoha roa. Ny asa atao zany dia mizotra ary mizotra tsara arak'izay mba heverana azy zany mo asan'Andriamanitra le izy. Mety misy ny hoe tsy vito-vikevitra eo amin'ny mpivory kanefa arak'le lazaina hoe ny hevitra rehetra izay hoentina midina makany amin'ny faritra dia efa niarahana ny volavolaina tsy tamin'ireo filoham-pirenen'ireo ihany fa efa hatrany amin'ny taona 2012 efa nisy ny famorinan'ireo sehatra samy hafa teto firenena raha nahatsiaro isika tamin'ny volana May, Avril sy May 2012 dia nisy ny dingana atao teny amin'ny CCI teny Ivato Antananarivo dia niainga avy amin'ireny zany no noentina indray tamin'ireo filoham-pirenena 5 dia nandray anjara izy tamin'ny faraparan'iny taona iny ty taona vaovao ty dia vokatra zany rehetrarehetra zany no hoentina indray makany anivon'ny faritany ka tena nandray anjara feno tsara ireo filoham-pirenena 5 ireo na ny ankehitriny na ny teo aloha zany ary zay nolazaiko hoe mizotra le izy ka na mety misy azany hoe aloha zay mba akaina kely akarivotra ohatrany tsy mitovy izy zany dia ny hevitra mivoaka avy amin'izy ireo ihany fa tsisy hoe hevitra avy amin'ny FFKM akory no aroso. Mizotra le asa satria lay foto-kevitra zany dia hoe tsy hoe rehefa tonga any le solotena le filoha dia anazava ny hevitra le filoha zay soloany tena fa lay zavatra ny fanarahana sy ny ombonana tao anivon'ilay fivoriana hatramin'izay 2013 tamin'izao filoham-pirenena zao na mety misy hoe niala aza ny sasany zay no entiny zareo any zay zany no entina ary zay no mahatonga ny hoe ny FFKM dia manana solotena mavitrika be koa maka miaraka amin'ireo soloten'ireo ka na ohatra aza sanatria hoe tsy mandray anjara na tsy handray anjara ny solotena sasany no ny antony dia tsy asakana ny fanazava-kevitra atao amin'ny olona zany ary tsy hoe le hevitra ty eke no hoe dia iny tsy maintsy ataonareo zay amasaka azy fa ny olona mety manana ny heviny any amin'ny région any amin'ny faritra any dia reny zany tsy maintsy enona daholo ary zay no nahatonga ny FFKM aza no mihitsy hoe na dia amin'ny réseaux sociaux aza dia ezahana mba ho akana ny hevitry ny olona satria tsy ny olona rehetra ke no afaka hivory amin'ny région no mariany teo anivon'ny FFKM fa mitombo fampiresahana ary tsy maintsy misy ny ezaka merenana ny ala midinika ho an'ny fampiavana-pirenena. Tsy maintsy misy ny ezaka fa hoe misy io angely ny zany fampiavanana zany efa averimberina foana hoe lalana lavitra zany ary tsy vita vetivety raha nidirany raha resaka fotsiny hoe kristianina rehefa tsy ny kristianina ihany no hoe fivavahana fa raha miresaka ny kristianina zao teto ao firenena 4 taona zay nisy zany hoe kristianina zany na fiangonana kristianina teto tsy 400 taona dia 400 taona kanefa dia mbola eo ihany le izy ka dikan'izany tsy azo avela ireo le mety hoe niparitaka ireo mety hoe niala fa tsy maintsy isy ny dingana zay atao io mo samy manana ny fomba fiasany hoe misy fomba isan-karazany azo anaovana azy fa tsy azo ataony hoe dia vita izy zava dia nareo tsy te handray anjara fa dia arak'izany dia mitoy ny dinika eo amin'ny FFKM sy ny filoham-panjakana indrindra fa ny filoha roa dia Andriamatoa Zafy Albert sy Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'ny ezaka ho amin'ny fampiavana-pirenena.